Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa, iarahana amin'ny fiangonana loterianina malagasy ary hotarian'ny pastora Ndrina Rakotoarima avy eo amin'ny fitandremana Tsara Asina Ambomangakely. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay. Vory eto anatrehanao izahay, miaino ity onjam-peno ity, mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitra, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay, mba hosokafa amin'ny Fanahy Masina ny fonay. Mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hatsara isanandro isanandro amin'ny fitondran-tena masina. Ho inonao anie izany ry Andriamanitra, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana, matratra izao alahady maraina vaovao izao ary mihaino indray ny fandarana atolotry ny fiangonana loteranina. Zao ary dia ho fanomboantsika azy ny hira fa 9:7 amby 1. 9:7 amby 1. Ry fiangonana malala, avy ary fandahatra isika hoy ny Tompo. Anadia tahaka anjaka aza ny fahotanareo,
dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somarin'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany dia aoka nety tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra sy toham-pamorona sy mpanavitra anay eo, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mantra, manetry tena sy miaiky ny fahadosoanay rehetra eto anatrehanao. Andova ota sy eloko izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy velona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao lahy tokany ho faty isolo anay, mamindrafo aminay. Noho ny anarany dia mamelany fahotanay rehetra, ary ampitomoy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalànay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanaovana marina ny teninao, mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Inoy ary riavana ny tenin'ny Tompo manambara ny famelan-keloka ho anao. Izao dia izao no namono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Matokiana ka, voavela ny elokao. Voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aminareo ani eny Tompo. Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo sady mandrakizay eo, efa nanambara taminay ny teninao tamin'ny alalan'ny fanainao masina ianao, dia ny teniny amin'ny zanakao malalanao Jesosy Kristy, ary dia mangataka aminao zahay. Ampirisiho zahay mba handray tsara ny teninao, ka tsy hanary na hanao tsinotsinona na halaina iaino azy, tahaka ny nataon'ny zanak'Israely izay tsy nino. Ampio zahay hitondranay tena tsara amin'ny fahatahorana anao sy hitomboanay fahatokiana ny famindramponao isan'andro. Mandrapahatraranay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Dia andreny tenin'Andriamanitra isika, araka izay hita ao amin'ny Jeremia 7:7, andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Dia hotohizana ao amin'ny Romanina 5:5, Romanina 5:5 ny andiny 12 ka hatramin'ny 1:20. Ary rehefa izany dia faranantsika amin'ny filazantsara masina araka ny Matthieu 5:20,
Indiny 220 ka hatramin'ny 420. Atombokintsika any amin'ny Jeremia ny famakiana ny teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'ny Tompo. Mitsangana eo am-bavahadin'ny tranon'ny Tompo ary torio eo izao teny izao ka ataovy hoe: mianoa ny teny Tompo ianareo ry Joda rehetra izay miditra eto amin'ireto vavahady ireto mba hiankohaka eo anatrehan'ny Tompo. Izao no lazain'ny Tompo: Iave Tompony maro, Andriamanitry ny Israely. Ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo, dia hamponeniko eo amin'ity tany ity ianareo. Aza matoky ny teny lainga hoe: tempolin'ny Iave, tempolin'ny Iave, tempolin'ny Iave ity. Fa raha ataonareo tsara sy tsara mihitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'ny olona amin'ny namany ianareo, ary tsy mampahory ny vahiny sy ny kamboty sy ny mpitondra tena, na mandatsaka raha marina amin'ity tany ity, sady tsy manaraka andriamanitra hafa ahatonga loza aminareo, dia hamponeniko eo amin'ity tany ity ihany ianareo, dia eto amin'ny tany nomeko ny razanareo hatramin'ny ela ka ho mandrakizay. Koa izany dia tahaka ny diran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra. Fa hatrany alohan'ny lalàna aza dia nisy ota tamin'izao tontolo izao, nefa tsy isaina ny ota raha tsy misy lalàna. Fa fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy, na dia tamin'izay tsy nanota tahaka ny nanao tany Adama aza izay tandindon'ilay ho avy. Nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana. Fa raha ny fahadisoan'ny anankiray nahatonga fahafatesana ho an'ny maro, maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana amin'ny fahasoavan'ny olona iray, dia Jesosy Kristy, no tonga be ho an'ny maro kosa. Ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota ny fanomezana, fa noho ny nataon'ny anankiray no nisehon'ny fitsarana ho fanamelohana, fa noho ny fahadisoana maro kosa no nisehon'ny fanomezam-pahasoavana ho fanamarinana. Fa raha ny fahadisoan'ny olona anankiray no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny anankiray, maika izay mahazo ny haben'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fanamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny ataon'ny anankiray, dia Jesosy Kristy. Koa tahaka ny nahatongavan'ny fanamelohana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Fa tahaka ny nanaovana ny maro mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. Ny lalàna dia niditra koa ahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no hanjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Fa tahaka n'inona no hanoarako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nanao feo fisaonana izay nefa tsy nitehatratra ianareo. Fa tonga Jaona tsy nihinana na nisotro ka hoy ny olona: manana demona izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa ka hoy ny olona: indro olona fatra-pity hanina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin'ny asany. Ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny akamaroan'ny asany lehibe izy, satria tsy nibebaka ireo, ka nanao hoe: lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny. Fa lazaiko aminareo fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny ho aminareo. Ary ianao ry Kapernaume, asandratra hatrany an-danitra va ianao? Hietry hatrany amin'ny fiaina tsy hita ianao. Fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao, dia ho naharitra ambarak'androany izy. Fa lazaiko aminareo
fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana no ny ho aminao. Amen. Aoka isika iaraka anaiky sy anambara ny finoana ambony antsika ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra rehetra toa-panao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjina, nijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy toa, avy any oviany hitsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Izao dia ho ataontsika indray ny hira fa 470 ao amin'ny firanana FFPM ihany, mialohan'ny andrenesantsika ny toriteny. Hira fa 470. Ivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay noho ny famindramponao lehibe mbola miseho aminay indray amin'ity alahady maraina vaovao ity. Misaotra anao noho ny fahasoavanao. Efa niteny taminay ny famelan-keloka avy aminao. Efa nanambara ny teninao indray koa ianao renay teo. Ary ankehitriny dia mbola miasa amin'izany teninao izany ianao amin'ny alalan'ny toriteny, anazavanao aminay ny hevitra izany. Mba handehananay tokoa amin'ny mahazanaka malala ka hankatoa sy hanaiky wahitsy ny teninao, mampahireza ny teninao. Fa indrindra androany dia omenao fahendrena avy amin'izany teninao izany. Misaotra anina Tompo fa lehibe izany fitiavanao anay izany, tsy mahafoy anay. Uvery ao anatin'ny fahadalana sy ny fahaverezan-kevitra ao aminay. Koa dia mitenena aminay indray ary araka ny fombanao hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany. Amen. Eo amin'ny alahady 10 manaraka ny Trinité isika izao ry havana. Ry fiangonana malala feno fahendren'Andriamanitra aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Misy teny na fehezanteny
manahirakirana ny miainao azy atao amin'ny perikopantsika androany. Ny voalohany dia ao amin'ny Jeremia teo hoe aza matoky lainga, aza matoky ny teny lainga azafady hoe depolin'ny tompo, depolin'ny tompo, depolin'ny tompo ity. Teny lainga ve? Ny faharoa dia hoy ny apôstôly Paoly hoe ary ny lalàna dia niditra koa ahabe ny fahatsoana. Mandona ny sofina ny miaino zany. Ary ny fahatelo dia hoy Jesosy Kristy teo hoe lazaiko aminao fa ho moramora kokoa ny ho amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao. Tena teny mafy zany. Asa raha miombon-kevitra amiko ianareo tahaka ireo mpanaradia ny aino an' Jesosy. Raha nampianatra izy indray mandeha hoe fa ho moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia namaly ireo mpianatra ary nanontany hoe izy indray moa no azo hovonjena. Kanefa dia izany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary marina izay voalaza eto izao. Koa andeha izany no diniantsika ary ho hevi-dehibe anjarantsika anio. Ny asan'ny lalàna sy ny fahasoavana eo amin'ny fitsaran'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ny asan'ny lalàna sy ny asan'ny fahasoavana eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fahamarinany. Ka izara ho roa zany toritentsika anio. Ny voalohany dia hoe izay asehon'ny lalàna ary asehon'ny lalàna ny tsy fahamarinantsika olombelona. Ary ny faharoa dia asehon'ny fahasoavana kosa ny fahamarinan'Andriamanitra. Voalohany ary dia hoe asehon'ny tenin'Andriamanitra ny tsy fahamarinantsika olombelona. Manohy ny lesona mitoy amin'ny Romanina ihany moa isika araka ny manoloran'ny fiangonana azy. Ary anio dia manazava indray ny apôstôly Paoly momba ny fahafatesana sy ny fiainana ary ny lalàna sy ny fahasoavana. Ho lava tokoa raha diniana amin'ny tsipiriana zany. Na ny tekstantsika aza dia efa anjara lavalava ihany androany. Fa izay ho anjarantsika miaraka amin'ireo tekstany perikopa anio dia zao. Tafiditra noho ny fahalavoan'ny Adama ny fahotana lovana sy ny fahafatesana. Noho ny fahalavoan'ny Adama ny fahotana lovana sy ny fahafatesana. Fa izay rehetra nateraka araka ny fomban'olombelona dia mandova ota, teraka ao ambanin'ny lalàn'ny ota, ka dia hiara ny fahafatesana avokoa. Na izany ireo mihevitena ho jiosy manana ny lalàna, na izany ireo izay heverina fa jentilisa tsy manana ny lalàna, dia tsy misy marina na iray aza hoy ny apôstôly eo anatrehan'Andriamanitra. Ny manana ny lalàna dia tsy mahamarina azy ireo fanana ny lalàna, tsy manamarina azy ireo. Amainka mampiariaro ny fahotany ny lalàna nomena azy ka tonga isaina ny otany. Ary toy ny jentilisa izay tsy manana ny lalàna dia miatra amin'izy rehetra, miatra amintsika rehetra ny fahafatesana. Tsy miresaka mihitsy ny fizotra ny fahalavona tany Edena ny apôstôly. Fa ny fanazavana ataony dia ny aneo amintsika hoe noho ny fahotany Adama dia manjaka ao amin'ny olombelona rehetra ny fahotana ary manapaka azy mihitsy aza raha vao tonga ety an-tany izy. Amafisiny fa nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy eo ampandraisana ny lalàna. Tsy milaza tantara fitohizany tantara akory zany fa milaza hevitra sy vodikevitra hoe hatramin'ny andron'ny Adama, hatramin'ny andron'ny Mosesy izay nitolorana ny lalàna dia nanjaka ny fahotana sy ny fahafatesana. Na tsy nanana ny lalàna zany Adama sy ireo izay taranany mandra-pahatonga eo amin'ny Mosesy dia nanjaka aminy ny fahotana sy ny fahafatesana. Mitovy. Ny zava-dehibe tokony ho fantatra amin'izany fanazavana zany dia ny fanitsiana ataony amin'ireo izay mihevitra fa rehefa manana ny lalàna izy dia manamarina azy eo anatrehan'Andriamanitra zany. Na manaraka sy mankatoy izy, na ataony ho firehariana fotsiny ny lalàna,
fa tsy misy fitandremana sy fankatoavana vitany akory eo. Efa niteny zany tany aloha izy fa tsy mahamarina ny olona mihitsy ny lalàna ary tsy mahay manova olona ihany koa ny lalàna. Hoy ny teny nampilazain'Andriamanitra ny Jeremia teo hoe mianoa ianareo rehetra miditra eto amin'ity tempolon'Andriamanitra ity fa tsy ny fanananareo io tempolo io akory no inona. Fiatsaram-bela tsisy laingana ao anatinareo raha izany ny fampianarana ataonareo ny vahoaka. Fa aoka ho tsara ny lalanareo sy ny toetranareo, aoka ho marina sy masina ny fanahinareo sy ny fitondrantenanareo, fa izany no ampitoeran'Andriamanitra ny famindram-pony aminareo. Raha anaovana heviteny tsotra ny teny Jeremia teo. Araka izany dia tsy misy hain'olombelona atao mba hamonjeny ny tenany. Ho dia hoy ny apôstôly hoe tahaka ny nahatongavan'ny fanameloana ho an'ny olona rehetra noho ny fahadisoana iray, no nahatongavan'ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Ary izay no fizarana faharoa ho anjarantsika. Asehon'ny fahasoavana ny fahamarinan'Andriamanitra. Asehon'ny fahasoavana ny fahamarinan'Andriamanitra. Vao avy manazava amin'ireo mpanaradia azy Jesosy, raha mamaky eo amin'ny ireo andiny maromaro eo alohan'izao anjarantsika izao isika momba ny Jaona mpanao batisa, hoe Jaona no lehibe indrindra amin'ny mpaminany ary izy no ilay Eli vaovao, ilay ho avy efa tonga, raha mampiasa voambolana teolojika isika. Jesosy Kristy eto dia nampiariary amintsika fa fiatsaram-belatsy no nandraisana na ny marimarina kokoa nandavana ny fampianarana omen'Andriamanitra izay hamonjeny atsika olombelona. Inona moa no tiany ho lazaina amin'izany? Dia hoy ny soratra masina teo hoe tonga Jaona mpanao batisa, hoy Jesosy, nitoro ny fifadiana rehetra araka izay voasoratra rahateo ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany mba hitarika ny olona amin'ny fibebahana. Fa ny vokany dia rehefa tsy araka na tsy vita ny manaraka izay voasoratra amin'izany lalàna sy mpaminany izany, dia nolazaina fa manana demon'ny Jaona mpanao batisa. Tonga manatrika azy ireo indray Jesosy, mampianatra azy ireo ny famindram-po sy ny fahasoavan'Andriamanitra, manafaka azy rehetra amin'ny tsy fahavitana sy ny tsy fahataterana ny lalàna. Ny vokany indray dia teny mahery navalin'ny olona azy, fa hoe mandrava ny voasoratra ny lalàna indray izy. Ry havana mpiatsara velatsia tokoa isika, satria rehefa metimety amintsika ny lalàna, satria mba misy haitsika atao sy tanterahina, ny tena loza aza dia rehefa mba mifanaraka amin'ny toe-tsaintsika ny fankatoavana azy, dia mitondra andra olombelona ho amin'ny firehariana fatratra, fa hoe izahay no mahay azy ary mahavonjy ny tenanay izahay. Hoy ihany Jesosy Tompo hoe raha mba tany amin'ireny jentilisa tsy nanambarana ny filazantsara ireny ny tolorana ny fahasoavana sy famindram-pon'Andriamanitra, dia efa nibebaka ely izy. Koa rehefa ho tonga amin'ny fitsarana izao tontolo izao, dia ho moramora kokoa ny anadinana ireo ny angarana ireo. Ny dikan'izany ry havana dia izao: tonga Jesosy Kristy, mahita ny olombelona voahidy ao anatin'ny fahalovany, tsy mahalala akory fa ireo zavatsoa nomen'Andriamanitra azy ho famonjena, dia mitarika azy indray ho any amin'ny fahaverezana. Tonga Jesosy Kristy mitondra ny fanafahana andra olombelona amin'ny zioga ny fahotana tsy hainy ivoahana, nefa dia laviny amin'ny fiatsaram-belatsiany. Ahoy ny Tompo hoe asandratra hatrany an-danitra va ianao ry Kapernaoma? Tsia, fa hietry
any amin'ny fiaina tsy hita ianao. Teny mahery tokoa izany ataon'ny tompo amintsika izany. Ho fanitsiana ny toe-po sy ny toe-panahintsika. Koa mba afantaro ny fahendrena intsony antsika izao. Ny lalàna dia mampiariara ny fahotana sy ny faharatsiantsika. Koa raha tsy mahatonga fanetretena sy fibebahana marina ao am-ponao zany, dia hanisany hotanao mihitsy avy Andriamanitra. Satria ho ihany ny apôstôly Paoly hoe io lalàna io dia miditra koa ahabe ny fahatsoana. Every ho iaho ny fahendren'ny tomponao. Every ny hevitry ny teniny eto zao hoe tonga Jaona mpanao batisa nitondra ny fampiarana marina ny lalàna mba hampiariary aminao ny halozan'ny faharatsiana iainanao ka mba hanananao fibebahana marina, mandratsana ireo avinavina sy firehariana ary ny fiatsaram-belatsihinao izay mihevitena ho mahavonjy ny tena sy ny fanahinao. Ary rehefa tsapanao fa tsy misy ainao atao mba anafahanao amin'ny tena sy ny fanahinao amin'izany fahaverezana izany, dia tonga kosa Jesosy Kristy manafaka anao amin'izany fanjakany ota sy ny fahafatesana izany. Ny fahendrena dia ny mahafantatra fa teo amin'izay nahabe ny fahotanao indrindra no mamindra fo aminao ny Tompo Andriamanitra. Ka natolony ny zanany lehibe lavitra miohatra amin'ny faharatsianao, mahasarona ny faharatsianao, mba hamafa ny fahotanao eo anatrehany sy handraisanao ny fahasoavany. Mba hameno ny fo sy ny fanahinao anie zany fahendreny zany. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy to sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra anie. Amen. Ka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotranao zay ry Andriamanitra ray eo noho ny fanomezanao anay an' Jesosy Kristy zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao zay ry Jesosy Kristy eo noho ny tondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao zay ry fanahy masinao no nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia tsy afantaranay na inona ho famonjena
afa-tsy Jesosy Kristy izay vao tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, talao aminao zahay noho izany fahasoavanao rehetra voatanisa ary isaorana ianao zany, mba ho tanteraka eto amin'ity firenena ity Tompo, zany asan'ny tananao mahagaga, mamonjy, manavitra ary mitondra fanasitranana ho anay zany. Tsy miafina aminao, miariary eo anatrehanao mihitsy aza Tompo, zao faratsinay malagasy zao, zao fahalovana eto amin'ny taninay zao, amin'ny vahoaka rehetra, fa indrindra aminay kristianina. Miariary eo anatrehanao zao arety mandosa, eny mandripaka ary mamono mahafaty, fa koa arety mandoza mbola mikiky ny fo mampananay zao. Andriamanitro, tsy misy ainay atao avonjy anay amin'izany, fa ianao no angatanay anavitra, amonjy anay. Aza velanao hitanatana vava, miandrandra anao, fa mba avalio ny hatakay Tompo. Saoranay ianao ny efa ampiananao zao isan'ny aretina sy ny faty miatra eto aminay zao. Angatak'izay ny ampitsaranao zao aretina zao hatramin'ny fakany mihitsy, mba hiverenan'ny fiainanay ary hanombohanay dingana vaovao eo ambany zany fahasoavanao zany, eo ambany zany efa nanoloranao ny zanakao mba hisolo vonanay zany. Angatanay mba ho tanteraka aminay tokoa ny teninao, hanananay fahendrena mba hieveranay mandrakariva ny asa mahagaga vitanao tamin'ny famonjena, ary mbola hitondra fahendrena eo amin'ny fiainanay andavanandro amin'izany fahasoavana lehibe atolotra ao zany. Andriamanitro, omeo anay izany fahasoavanao zany mba hinonay tokoa ny famelana ny helokay rehetra, ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary azavao amin'ny fanahinao masina ny fonay, mba hialanay isan'andro amin'ny fahotana noho ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay azy amin'ny fonay mba rahampahitanay an'i Jesosy amin'ny fiainana mandrakizay. Rainay izay any an-danitro, mba masinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ny tia-tany tahaka ny eny an-danitra. Mihonay an'io izay hanina saza ho anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakampanahy, amanafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano tononona ny anaran'ny Tompo. Hitay anao aneny Tompo, ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao aneny Tompo, ka hiantra anao. Anandratra ny tavany aminao aneny Tompo, ka hanome anao fiatanana. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny fahataterahan'ny fotoana androany indray. Ankehitriny dia misy filazana fohy dia fohy atao. Hatramin'izay dia tsy mba niteny momba ny filazan-draharaha teto, satria natao an'ny daholobe ity. Fa noho ny toe-javatra misy nefa dia miteny ihany, milaza ihany fa tahaka ny fanao rehetra eran'ny fiangonana dia afaka manolotra izay fohinareo ho fanatanterahana ny asan'Andriamanitra, indrindra ho an'ny fitandremana misy anay eny Tsarasina Mbomanga kely ianareo, amin'izay fohinareo atolotrareo ho azy, ho fanampiana ny asan'Andriamanitra izay tsy maintsy hatrehana. Izay fohy dia azonareo alefa amin'ny ertelmone izay atolotra anareo zao ny laharana. Ity laharana ity dia an'ny mpitahiry volan'ny fitandremana Tsarasina Mbomanga kely
ka azonareo alefa izay sitrako ny fonareo tompoko mba ho fanampiana izany fitandremana iadidiana izany. Ny 033 72 043 57 033 72 043 57 dia misaotra indrindra amin'izay anentana ny fanahan'Andriamanitra anareo matolotra ho an'izany asan'Andriamanitra izany. Ankehitriny dia marana izao fotoana izao dia hotohizantsika ny hira faha-enam-telopolo teo ny andininy farany milohan'ny vavaka famaranana. Hira fa 4 ny andininy farany. Nazitini sasanyaza Yanarana malaza Zagukusa akalaza Azere Sesonudera Okay, vavaka isika rehetra. Tompo ao misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitra, ampio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomba dio, hitombohanay amin'ny finoana, mba hiatsara isanandro izay amin'ny fitondran-tena masina. Ary ny teninao anie no hitokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. Sonia Marina, Nula Mahita.
Fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao Mahasoa, iarahana amin'ny fiangonana loterianina malagasy ary hotarian'ny pastora Ndrina Rakotoarima avy eo amin'ny fitandremana Tsara Asina Ambomangakely.